dia tonga soa atao amin'ny fandaharana Jeanne Forêt Santé aty Canada indray ianao ary dia manolotra ny fisaorana tsy tapaka ny mpanaraka ny YouTube. Ny resantsika an'io zany akatoky ny fifidianana ny président de la République dia mandefa ity fandaharana ity ny tena koa mba hoentina zany hanazavana amin'ny olona ny hoe olona ohatry ny ahoana izany hoe ataontsika zany hoe manana ny ataontsika hoe fahaizana mitondra firenena, fahaizana mitondra fanjakana ary ny fahaizana mitantana olona zany hoe ny bon leadership zany. Ka araky ny efa nazavaiko teto tamin'ny fandaharana teo aloha momba ny bokyny soratan'ny Napoléon Hill izay mitondra ny lohateny hoe réfléchissez et devenez riche. Ao anatin'iny boky iny zany dia misy ihany koa zany ny fanazavany Napoléon Hill zany ny hoe tahataky ny ahoana izany olona mahay mitondra olona zany, izany hoe ny tena hoe manana ny atao hoe leadership zany ao aminy. Araky ny filazan'ny Napoléon Hill zany dia misy toetra 12 zany no tokony ananan'ny olona anankiray izay mitondra olona. Ka tsara marihana fa ny leadership, ny leader dia misy ihany koa ny atao hoe olona teraka hitondra, izany hoe manana, efa manana mbola kely izy dia efa hita fa manana ny toetoetra rehetra an'izany atao hoe hitondra olona izany. Kanefa io koa dia zavatra volena ary tandrovina isan'andro mihitsy zany ny ezaka tokony ataon'ny olona anankiray izay vao tonga amin'izany hoe leadership tena mahomby izany. Voalohany indrindra zany dia ny herim-po aloha zany dia tsy maintsy manana ny herim-po ny olona izay mitantana olona ary dia mampiseho izany herim-po zany amin'ny zavatra rehetra zay ataony, ary izay no mahatonga ny olona entiny hanana ny fitokisana azy, satria raha ohatra ka tsy manana an'izay toetra izay ny olona mitondra dia somary varahotsana ihany ny olona entiny. Eo ihany koa zany ny zava-dehibe dia ny ataontsika hoe ny maîtrise de soi zany. Ny maîtrise de soi io zany dia mbola zavatra hita misy lesoka be dia be mihitsy zany indrindrandrindra zany ny eo amin'ny fomba fitondrana ao Madagasikara. Nefa io dia isan'ny ataontsika hoe tena zavatra koditsaina faratampony rehefa mitondra olona, rehefa amin'ny fotoana ianao izay hainonao ny tenanao fa ohatra hoe tsy dia en forme loatra ianao dia tsaratsara angambany ny hoe mitokana aloha fa tsy mifanerasera amin'ny olona izay entinao, satria mety miteraka ny ataontsika hoe fahasimban'ny serasera na ny communication zany ny fotoana izay hatserovanao zany ny tenanao, ny fahasalamanao, ohatra hoe tsy dia tena en forme loatra ianao na nisy information izay mety nanelingelinanao ka mety tsy hanananao ny maîtrise de soi, ka zavatra erreur betsaka hita zany ohatra lay ataontsika hoe miteniteny foana na ny hoe manao karazana insulte en public, zany zavatra rehetrarehetra zany dia zavatra tandremana daholy amin'ny ataontsika hoe zany amin'ny fifaneraserana amin'ny olona entina. Mila tsara zany manana ianao ny ataontsika hoe ny fahaizanao mifehy, ny serasera, ny zavatra rehetra zay teneninao voalanjalanja daholy, ary
manana ihany koa ny ataontsika ihany koa ny hoe maitrise ny tenanao, ny fahasalamanao ara-batana, ara-tsaina ary ara-panahy. Eo ihany koa zany ny ataontsika hoe ny sens aigu de la justice, zany hoe olona zany izay mahay mitantan'olona ao anatin'ny ataontsika zany ny hoe fahamarinana ary manaja ny lalàna. Zava-dehibe zay zavatra zay, satria ataonao ahoana ny hitondra olona kanefa ianao tsy manaraka ny lalàna akory. Ao anatin'izay ataontsika hoe sens ny justice zay ihany koa zany dia ny tsy fiangarana amin'ny olona rehetra izay tantaninao, tsy asiana tombo sy ala ny olona rehetra izay tantaninao, satria olona nametrakanao teo amin'ny toerana misy ianao daholo raha ohatra zany ka eo amin'ny fitondrana ny tiako holazaina zany, dia tokony ho hajainao izay fitantanana ny rehetrarehetra izay. Raisiko ohatra ny amintsika ny Madagasikara zany dia ny faritra rehetrarehetra dia tokony tsy misy asiana tombo sy ala, satria rehefa tsy ampitovianao ny tombotsoa izay omenao ny faritra rehetrarehetra dia mazava ho azy fa mbola tsy manana ny atao hoe bon leadership ianao amin'izay fotoana zay, fa mbola misy ny ataontsika hoe ny fiangarana ny amin'ny olona rehetra izay tantaninao. Eo ihany koa zany ny fananana ny ataontsika hoe décision mitombina tsara ary ny décision tsy mila miaotraotra zany rehefa hoe mandray décision. Izay zavatra zay dia mitarika ny fitokisan'ny olona entina aminao izay mpitondra. Rehefa manana ny décision tsara ianao mipetrapetraka tsara ary dia milaza fa vonona ny anatanteraka izany. Eo zany koa zany ny ataontsika hoe ny précision des plans, zany hoe rehefa zany hoe anatanteraka asa na drafitrasa ianao zany dia mila ny ataontsika hoe zany hoe famaritana mazava na ny précision ny asa sy ny plan izay apetraka ao. Ny eo ihany koa zany ny toetra sy ny fahazarana amin'ny hoe miasa mafy noho ny olona rehetra izay tantaninao, fa tsy hoe ianao akory no hoe rehefa tonga amin'ny toeran'ny mpitondra ianao zany dia grand patron zany ny fiheveranao ny tenanao, fa dia ny olona rehetra manodidina anao zany dia mpiasanao daholo. Zay zavatra zay dia ilaina jerena akaiky dia akaiky, satria ianao izay mitondra izay no tokony mampiseho ny ohatra amin'ny olona entinao, ny amin'ny hoe miasa mafy ianao, tena asehonao aminy fa miasa mafy ianao, fa tsy ohatrin'ny hoe akory hoe tamin'ny andro taloha, tamin'ny andro ny fahampanjaka, hoe ny mpanjaka mitsilailay tsy manao ninninina, presque tsy manao ninninina, fa ny olona izay entiny daholo no ataontsika zany entre parenthèse sanatria ny hoe andevo, tsy amin'izany intsony ny amin'izao fotoana izao. Fa ianao izay mpitondra dia tokony mampiseho an'izany exemple an'izany hoe miasa mafy koa ianao. Dia eo ihany koa zany ny personnalité irréprochable, araky ny fitenin'ny Napoléon Hill zany, dia tokony zany manoloana ny olona izay tantaninao dia tokony hanana ny fitondran-tena mendrika ianao mba hananany koa zany ny fanomezam-boninahitra anao. Eo ihany koa ny ataontsika koa zany hoe ny sympathie sy ny compréhension, zany hoe ny fahaizanao zany ny mitantana an'ireo olona ireo, fahaizanao miara-miaina zany amin'ny olona izay tantaninao, satria olombelona ireo ka mila
ny ataontsika zany hoe ny fitokisana avy any aminao ary mila ihany koa zany ny fahaizanao makasitraka azy, ny fahaizanao mahafantatra na ny ataontsika hoe ny reconnaissance rehefa mba misy mpiasa hitanao fa mendrika ary nanome vokatra tsara dia tokony ampisehoanao aminy fa mendrika ny zavatra nataony ary dia manomenao karazana valisoa any ireo olona izay hitanao fa nampandroso ny zavatra izay natao zany teo amin'ny fitondranao. Eo ihany koa zany ny atao hoe respect du détail, zany hoe ny fahaizana mijery amin'ny antsipiriany zany ny asa rehetra izay atao, satria raha efa tsy misy ny détail dia izay ilay mahatonga ny atao hoe fitondrana kaboraraka, zany hoe tsy hitantsony zany ny hoe ny lohany sy ny vodiny amin'izay zavatra rehetra izay atao fa misamboaravoara be ihany, ka izay ny ilana ny hoe détail zany izany hoe fantatra mazava ataontsika zany hoe ny vola ampiasain'ny fanjakana, fantatra mazava hoe nanaovana inona ary hita mazava ny hoe ity zany ny vokatra azo tamin'ny fampiasana ny vola sy ny planification amin'ny zavatra anankiray, ary dia ampahafantarina ny vahoaka izany zavatra rehetrarehetra izany. Eo ihany koa zany ny hoe volonté d'assumer toute la responsabilité. Ny zavatra hita zany dia ny hoe mifanilika ndraikitra ny mpitondra, zavatra tena mahamenatra izany zavatra izany, satria raha ohatra ianao ka mpitondra fanjakana dia ny olona manodidina anao na ny hoe ny ataontsika hoe ny ministra manodidina anao na ny tompon'andraikitra rehetrarehetra manodidina anao dia tsy rehefa tsy mahomby ny zavatra nataon'iny ministra iny dia tsy afaka hiteny ianao ohatra hoe filoham-pirenena hoe le ministra ohatrizao tsy nahomby ka nanao tsy afaka hiala andraikitra amin'izay ianao, fa satria ianao mpitondra izany no tokony hijery akaiky miaraka amin'n'ilay tompon'andraikitra mivantana an'iny zavatra iny, ary miaraka manao ny discussion ny hoe ahoana inona ny tsy napety ny zavatra ohatran'izao, inona ny tokony harenina, ary dia rehefa hitanao fa tsy mahomby ilay olona na tsy manao ezaka mihitsy, tsy nisy ny vokatra, dia tsy tokony mihambaamba ianao zany ny manala an'ilay olona rehefa hita fa tsy nahomby tamin'ny zavatra izay nataony. Eo ihany koa zany ny hoe fahaizana miara-miasa, zany hoe ny fitondrana olona dia tsy vitan'olon-tokana hoe hevitr'olon-tokana no anjaka ao, fa ianao mpitondra zany no tokony hanana an'izay ataontsika hoe fahaizana na ny kapasité ahatonga ny olona fehezinao anaraka zany izay planification ataonao ahatongavana amin'ny tanjona iray izay tiana ho tratrarina. Ka ny fahaizana miaina, capacité d'écoute dia zava-dehibe dia zava-dehibe mihitsy zany rehefa mitondra olona, zany hoe ny olona rehetra izay manodidina anao dia mety manan-kevitra betsaka lavitra noho ianao, ka ny fahaizanao zany mandray ny hevitra rehetra avy any amin'ny olona izay manodidina anao dia manampy anao betsaka ny amin'ny hoe amintsika malagasy hoe ny aitanjaray mora zaka, ka rehefa maro zany ny hevitra miditra dia manamoramora kokoa ny fizorana ho any amin'izay ataontsika hoe tanjona tiana ho tratrarina zany, ary manamoramora ihany koa ny asa. Ka
eo a no betsaka ihany koa zany a ny mpitondra izay ataontsika hoe tsy mahay miaino satria tsy aza mieritreritra hoe ambany akory ianao raha ohatra ka miaino ny hevitry ny olona sasany a izay manodidina anao. Tsy atompoko tena voamaika ara izany a no ataontsika hoe tena famboniana dia ny fahaizana miaino ny hevitry ny sasany, ny hevitry ny olona manodidina anao, ary dia olona afaka miteraka motivation ho an'ireo olona rehetra izay tantaniny zany mba hiasa mafy, mba hanatanteraka ny objectif izay tratrarina ary hananana vokatra tsaratsara kokoa zany. Ka ny tenako manokana zany a dia tsy dia makasitraka loatra ny fampifangaroana ny entreprise, fitantanana entreprise sy ny fitantanana ny firenena satria na dia atao ara hoe samy ilana leadership ireo zavatra anankiroa ireo dia misy ihany ny ataontsika hoe fahasamihafana satria raha ohatra ka tompona entreprise iray ianao dia mazava ho azy fa hokajianao kokoa zany iny entreprise inao iny ary anome ny betsaka indrindra ny tsara indrindra ianao azahoana ny ataontsika hoe ny résultat izay résultat tangible ary mikoja tsy maintsy mikoja zany ny relationao miaraka amin'ny mpanjifa ny clientèle zany izay ireo clientèle ireo no hitondra ny firoboroboana ao amin'ny entreprise. Kanefa ato amin'ny fitondrana vahoaka sy ny fitondrana fanjakana sy ny firenena indray zany dia eo no mipetraka zany ilay ataontsika hoe somary miala ny atao hoe discipline izany ny chef d'entreprise na ny tompona entreprise rehefa tafiditra ato amin'ny fitondrana firenena satria afangarony zany ny fitondrana ny entreprise sy ny fitondrana firenena kanefa misy mahasamihafa azy izany zavatra zany satria ny ato amin'ny entreprise dia izay hoe inona zany ny résultat tangible, inona ny vokatra ilaina ary tena tsapa voatsapa amin'ny tanana zany. Ato amin'ny fitondrana firenena dia maro ny zavatra izay miditra ao satria miditra ao koa ny atao hoe politique politicienne sy ny hoe ataontsika hoe koa zany hoe ny maintien du pouvoir. Ka ao amin'io fitazomana ny pouvoir io zany eo no betsaka mandringa zany ny amin'ny fifangaroana ny entreprise sy ny fitondrana olona satria eo no mipetraka indraindray ny ataontsika hoe abus de pouvoir. Kanefa tadideo tsara mihitsy fa ny vahoaka izay entinao dia sahala amin'ny vehivavy nalainao vady ihany koa io izay efa nazavaiko teto ny hoe ahoana ny fomba fikotiana vehivavy, ahoana ny fomba ataonao lehilahy atamana ny vady novadinao. Tsy safan'izay ny fitondrana ny vahoaka izany hoe rehefa tamin'ny hifidy anambotambiny vahoaka ianao zany hifidy anao dia ohatrany hoe lehilahy mikoty vehivavy ka tandremo fa hoe rehefa azonao izy zany tafiditra ao atokantrano dia tsy rarahinao intsony. Izay zavatra izay nefa matetika no zavatra mitranga ny hoe nokotiana ny vahoaka nampanantenaina ny zavatra rehetra rehetra ary notambazana an'ity karazany zavatra rehetra rehetra ity ny hoe mba ametraka anao eo amin'ny fitondrana. Rehefa avy eo nefa rehefa azonao zany ilay vahoaka dia ataonao ery anjoro-trano amin'izay izy zany rehefa azoko ianao zany raha matoa
tsy mila manao hoe fortsony ho amin'ny fifandraisantsika. Efa vadoko atao trano ianao zany ka dia mijanona eo zany ny effort rehetrarehetra izay efa vita tamin'ny anyko anao daholo ny effort rehetrarehetra, dia rehefa izay no zavatra ifampitondranao miaraka amin'ny vahoaka dia ho hitanao ny mety vokatr'izay zavatrizay. Io dia fifampitondrana ataontsika hoe zany ezaka isan'andro ny fifampitondrana amin'ny olona izay tantaninao. Fa satria ny eritreritra hoe efa azoko zany ny fonareo vahoaka ka dia efa afaka miliba amin'izay efa afaka manao izay tiako atao afaka manao ny abus de pouvoir, afaka mandraoka ny arena rehetra izay tiako raofina tandremo satria eo no mabetsaka ny rendrika amin'ny ataontsika hoe zany ny amin'ny fitondrana vahoaka, satria mitovy amin'ny fitondrana tokantrano, mitovy amin'ny fitondranao ny zanakao ao an-trano ao ny fitondranao ny vahoaka izay tsy maintsy mila tandrovinao, satria mijery ke natao ara hoe zazakely zaza izay zanakao velominao ao an-trano ireo no mijery anao voalohany indrindra ary mievalue anao, ary ireo no psykologinao voalohany indrindra. Ka misy ny fitenenana hoe aza halanjasa, mieritrereta raha ohatra ka halanjasa, satria tena ny ataontsika hoe zany ny fihetsika rehetrarehetra izay asehonao an'io zanakao io, zany misy fihetsika na de taitsy ampoisinao miraikitra ao anatin'io sain'io zazy io, ahatonga azy hoe iraiki-po aminao na tsia tadidio izay zavatrizay. Ny karaha ohatra ka hoe misy ohatra ny zaza izay ataontsika hoe injakenjam-pietsika madiditra, ataontsika hoe revolta moa ve ny rotsakazo no voalohany asetrinao azy. Voalohany indrindra aloha raha ohatra manao tsy mety izy dia saziana, fa ao anatin'ny fitaizana ihany koa izay zavatrizay, fa tokony heritreritra ihany koa ianao raha ohatra ka tsy miaino anao ilay zaza ary mirevolta. Tsy maintsy tokony ihany koa ianao ray aman-dreny mieritreritra hoe mety misy zavatra angamba mahatonga an'ity zazy ity mirevolta ary tsy miaino. Tokony mieritreritra hoe inona ny zavatra mety aty amiko, mety angamba tsy nampiseho bon exemple angamba ianao, mety ny fomba fitondranao ny zanakao tsy mety misy ny ataontsika hoe zany hoe ny fankejana be loatra izay ataontsika hoe tsy ampiheverana loatra, satria raha ohatra ka mitondra fianakaviana dia tsy maintsy tokony misy ihany koa ny objectif izay tratrarinao ny amin'ny hoe ahoana ny fomba ataoko hanalebiazako an'ity zaza ity, ireto zanako reto ny vady aman-janako ataoko ahoana ny mba tomombana ny fiainan'ireto olona ireto, ataoko ahoana ny mba hananany fiainana tsaratsara kokoa, ataoko ahoana ny mba hitiavany ahy koa zany ahafahany makasitraka izany zavatra rehetrarehetra izany dia tsy maintsy tokony koloinao zany ianao izay mieritreritra ny hitondra firenena. Ary dia ao ihany koa zany araky ny teny Napoléon Hill koa zany dia ny fitondrana izay azo tao anatin'ny ataontsika hoe violence izany amin'ny herisetra no nahazahoana azy zany dia tsy maharitra nomeny
ohatra n'izany a meny Napoléon ilan'izany a dia ny ohatra hoe ny fitondrany Hitler ry Mussolini tamin'izany andro izany a ny fitondrandry Napoléon tamin'izany andro izany a dia misy fetra satria raha ohatra ka azo tsy tamin'ny ataontsika hoe tena safidin'ny vahoaka zany nazahoanao azy a fa tamin'ny herisetra no nazahoanao an'ilay pouvoir dia mazava ho azy fa tsy de tena haritra ary tsy tena ho toteny ary tsy hanana ny fitiavana ny toetra mandrakizay ao amin'ny vahoaka ianao satria ny fitiavan'io vahoaka io a dia tsy mandainga ohatry ny fitiavan'ny zaza io tsy mandainga fa rehefa nanao ny mety taminy ianao ary hitany misongadina tsara fa niakatra ny fiainany ny ahatsara ny fiainany tamin'ny nahatongavanao teo tsy ho adininy vahoaka mandrakizay ianao ka izay zany a no afatra avy aty amiko ny fomba fijeriko zany a ny ataontsika hoe ny fomba fitantanana ny vahoaka izay entinao masina io ka izay no mahatonga ny hoe ny fitondrana dia Andriamanitra no mametraka ny ataontsika hoe filoham-pirenena satria tsy maintsy manana ny ataontsika hoe zany hoe toetra izay a mampiavaka azy amin'ny olombelona rehetra ny sarambabem-bahoaka ny olona izay ataontsika hoe mitondra firenena zany ka ny teniko fotsiny dia ny hoe na olom-baovao no voafidy eo na ny tota no voafidy eo dia eritrereto fa ny vahoaka izay entinao dia olombelona mahay mijery ary ireo no mievalue anao ka raha manana ny tena toetra na leader tena tokony ho izy ianao a dia tsy ho alohan'ny olona fahatanitany teo tsy ho esoron'ny olona fahatanitany teo dia raha ohatra koa ny tota ihany zany no ho eo tsy misy akory ny ataontsika hoe olona izay atao hoe tsy afaka miova amin'ny tenintsika malagasy hoe ny tarehy ratsy tsy azo ovana fa ny fanahy ratsy azo ovana raha ohatra mbola ny tota zany no eo a dia mba miazaha manova toetra miazaha miaino ary miazaha mijery hoe inona ny tena tadiavin'ny vahoaka izay tantananao ary ny hoe manatsaratsara kokoa zany satria ny erreur izay natao tany aloha zany a dia ezahana ny mahafantatra hoe inona ny antony ary ny tsy amerenana azy intsony ho an'ny olom-baovao dia ny teniko dia ny hoe aoka mba tena olom-baovao hitondra ny ataontsika hoe ny fampandrosoana marina izay tena tadiavin'ny vahoaka ianao ary hitondra ny fanovana marina ho an'ny firenena satria na olom-baovao na ny olo-tota no eo dia tsy misy afaka ny ahafantatra diany mialoha ny zavatra izay mety ataon'ny olo io eo na hiteny ianao hoe ny tota na hiteny ianao hoe ny vaovao tsy misy mahafantatra an'izany fa efa tonga eo foana ilay olona vao zay vao hita hoe izao ny zavatra ao anatin'ny lohany sy ny hoe izao ny zavatra ataony
ny filazan'ny Napoléon Hill dia ny zava-dehibe